Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady 2 martsa dia amin'ny 22 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 3 martsa dia amin'ny 22 amin'ny 9 maraina. Tombananao mafy hatrany fitsokan'ny rivotra any amorontsiraka atsimo satria matsinana ny nosy no fisian'ilay rivo-toza onde. Ho mafy ny rivotra ka ho tombananao 10 hatramin'ny 10 km/h eo amin'ny elanelan'ny tôlanaro sy vaingan-drano, hatrata 10 km/h eo amin'ny elanelan'ny ampanisa tôlanaro. Anio sabotsy iray martsa dia amin'ny 22 eo amin'ny elanelan'ny tôlanaro sy vaingan-drano, ary anio sabotsy iray martsa dia amin'ny 22 hatramin'ny 2 martsa dia amin'ny 22 no eo amin'ny elanelan'ny ampanisa tôlanaro. Ikorotana hatrany ihany koa ny toetry ny andro any an-dranomasina any amorontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary atsimo antsanan'ny nosy no fisian'ilay rivo-toza onde izay mitelaka ny rano amin'ireo morontsiraka ireo. Izany dia iseho anio sabotsy iray martsa dia amin'ny 22 no eo amin'ny elanelan'ny morondava sy morombe ary tôlanaro sy vaingan-drano, ary anio sabotsy iray martsa dia amin'ny 22 hatramin'ny alatsinainy 3 martsa dia amin'ny 22 no eo amin'ny elanelan'ny morombe sy tôlanaro. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mena ireo morontsiraka rehetra voakasika. Entanina koa ny rehetra mba hanaraka ny toromarika meny manam-pahefana isany tokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjony bombaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy andro amina mitsitokotoko vahavatra amin'ny akapobe ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 20 km/h. Adiny mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja raitra amin'ny 2.5 metatra. Tanjona angotsy hatrany mahanoro andrahona vitsy ary izy tandrifon-drahona ny alina vahavatra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km/h. Adiny mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja raitra amin'ny 2.5 metatra. Mahanoro hatrany tôlanaro anoro ny tandrifon-drahona any atsimo farafaingana vahavatra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km/h. Hatratra 30 hatramin'ny 10 km/h any atsimo vaingan-drano. Anonja be na herin'ny ranomasina avy ny onja anodidina 2 metatra, hatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra any atsimo vaingan-drano. Tôlanaro hatrany amin'ny tanjona fohimena anorona tandrifon-drahona vahavatra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 10 km/h, hatratra 70 km/h manalavitra amin'ny morontsiraka. Aherin'ny ranomasina avy ny onja 3 hatramin'ny 4 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjony vohimena hatrany amin'ny tanjona ankapo anorona tandrifon-drahona avy atsimo andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km/h, hatratra 10 km/h manakaiky ny tendrony atsimo. Anonja be na herin'ny ranomasina ahery be indraindray ny any atsimony ampany avy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, hatratra 4 metatra manakaiky ny tendrony atsimo. Tanjona ankapo hatrany amin'ny tanjona vilanandro anorona tandrifon-drahona mitsitokotoko avy andrefana na avatra andrefana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 20 km/h. Adiny mpanonja nanonja be ny ranomasina any avaratry morondava ahery indraindray manakaiky amin'ny morombe avy ny onja raitra amin'ny 2.5 metatra, hatratra 2.5 metatra manakaiky ny morombe. Tanjona vilanandro hatrany analalava anorona tandrifon-drahona any avaratry mahajanga avy andrefana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 20 km/h. Adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja 2.5 hatramin'ny 1 metatra. Analavatra any amin'ny tanjona bombaomby izy tandrifon-drahona any atsimon'ny nosy be. Ho avy andrefana ny fitsokan'ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 20 km/h. Adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja anodidina ny 2.5 metatra.